Coucou daholo ny zanagasikara vaovao tsara ihany no menanareo androany dia atahoana ny maha bebibity. Ray ihany valiny. Manao plastic surgery. Izany hoe ampitomboina izany ny bibity ny lahy. Dia mila manomana vola ialahy amin'ny fandidinana azy dia lasa lehibe avy eo ilay bibity. Ambonin'izay amin'ny maha hoe tsy natoraly anazy intsony ilay bibity ny lahy dia tsy maintsy manomana vola koa ialahy isaky ny 5 taona. Dia ho amboarina indray ilay isaky ny 5 taona tsy maintsy havaozana. Dia tadio tsara nefa raha ohatra hoe sendra mahatampoka ilay dokotera nanao fandidiana iny dia tsy maintsy handeha dokotera hafa indray ialahy handidy an'ilay bibity ny lahy hijery an'izy ao. Dia somary samihafa kokoa satria amin'izay fotoana izay olona samihafa no nanana expérience an'ilay izy dia olakolanio ihany izy fa miankina amin'ny lahy ihany io raha ohatra ka hoe tena tian'ny lahy tokoa izany ho be bibity dia plastic surgery fanafodiny. Afaka miditra amin'ny Google ianareo be dia be ao manoratra amin'ny recherche eo dia be dia be ihany. Izany hoe ny vola fotsiny izany somary atao matevitevina. Raha ohatra lisany ka hoe ikotrana hoe hosorana an'izao hoe tsy misy izany. Vola ny lisany fotsiny lany eo. Fa izay ny fanafody aingana dia aingana dia afaka mampiatra lisany. Izay tia ny lisany io. Ny torohevitra akaiky fotsiny raha ohatra ka hoe menatra lisany hoe tena kely rangaha ilay bibity nefa menatra be tsy izay. Mahay izy mifaly izay eo an-tanany. Tsy hoe rehefa kely akory ilay bibity dia tsy mety ilay izy tsy mahasambatra ilay vehivavy tsy mety miadana mihitsy madama. Tsy izay ilay vahaolana izay. Fa ialahy mahay mampiasa sy mampiatra ny zavatra ananan'ny ialahy, mahay mikolokolo sy mahay mikajy ny zavatra misy eo amin'ny lahy dia mety ilay izy. Laza ohatra iray izaho. Raha ohatra ialahy ka hoe mpanasa tômôbilina ny asan'ny lahy. Dia raha hanasa tômôbilina ialahy tobasana ialahy savony fotsiny ilay tômôbilina sokafana ialahy daholo ny varavarana dia tobasany lany izy ranon-tsavony. Dia hoy ialahy mahatsy amin'ny patron vita ilay izy c'est fois. Tsy tonga ve ialahy tonga dia voaroaka ialahy eo no eo. Ambonin'izay koa ilay olona tômôbilina tsy maintsy hivazavaza be fa ahoana raha ka renovana anareo azy ohatra fa tsy asanareo ve io e. Dia ohatr'izay ilay fanaovana ialahy an'ilay tsy mankafy an'ilay bibity hoe tsara ialahy. Nefa kosa raha ohatra ialahy ka hoe ohatrin'ny ahoana manasa tômôbilina, vahina aloha varavarana dia diovina ny volant, diovina ny ao amin'ny fitaratra anatiny, diovina ihany koa ilay amin'ny tiroara sasany iny, diovina indray koa ny ao aoriana, ny seza ambany, ny any ambany sokitsokina daholo ambany seza rehetrarehetra any, esorina ny tapis, sasana ny fitaratra anatiny rehetrarehetra, ho akopaka ary ivelany ny tapis, vita ny anatiny dia idina ny varavarana dia diovina amin'izay ny fitaratra ivelany rehetrarehetra, hosorana savony dia amainina, maina avy eo. Tonga ialahy dia mitombo ny karamany ialahy amin'izay fotoana izay satria faly ny patron. Ambonin'izay koa ilay olona tompon'ilay tômôbilina mety hanome bonus. Dia ohatr'izay ilay izy mila mankafy sy mikolokolo izay eo an-tanana dia ialahy ihany ange miady ny tombotsoan'ny ialahy ange izay. Raha mahita ialahy hoe kelikely ilay izy dia tsy izay mihitsy ilay izy fa ny fahaizana ialahy mampiasa anazy. Efa betsaka ny torolalina ataoko tao mianatra momba ny préliminaire lisany amin'izay mba elaela izay vao hoe ilay fientanana tao lisany. Dia mianatra mitady ny point G koa lisany dia mba mahay koa madama amin'izay fotoana izay mba rehefa hoe mandomando tsara ilay fory izay vao miditra any anaty miditra any bibity dia tsy manino. Satria raha vao maina be ilay fory dia manjary lasa marary madama dia lasa tsy mazoto intsony izy amin'ny manaraka. Dia izay. Izay mba mankasitraka anareo indray ary.